Azo lazaina fa nilamina tamin'ny ankapobeny teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato tamin'ny ity andro voalohany ny sokafany sidina makany amin'ny faritra ity. Saika nahitana sidina avokoa ireo zotra mafandrena Antananarivo amin'ireo faritra rehetra manerana ny nosy raha ny fanazavana no meny tompona andraikitra avy amin'ny Tsaradia any kompania nahazo alalana hiasa. Hatreto dia mbola vitsivitsy ihany ireo mpandeha. Ireo zotra nahazoana lalana ho atao zany aloha hatreto dia Antsiranana, Nosy be, Mahajanga, Sambava, dia ny any amin'ny faritra atsimo Morondava, Tolaniaro dia Toliara. Ny androany zany zao ny vola efa lasa dia ny volan'ny androany efa lasa tamin'ny maraina moa zany Nosy be sy Dego dia efa andalanao Toliara dia mbola misy ny Mahajanga tsika rehefa ny Rapitso mbola misy any ireo Nosy be sy Dego dia Tolaniaro dia Sambava koa zany efa nahazoana alalana ny anao azy dia efa mikarakara moa zareo amin'ny programmation zany ka hoe ahoana ny anaovana ny baolina makany Sambava. Tsy feno daholo raha ny androany zao nandeha Nosy be eo amin'ny 30 eo niala teto, ny Dego eo amin'ny 50 eo, Toliara eo amin'ny 70, Majunga andeha rehefa avy eo amin'ny 30 eo ny prévision. Mafisoroana ny mety ho fiparitahan'ny valanaretina coronavirus any amin'ny faritra dia entitra ny fipetranoraisina tetỳ amin'ny seranam-piaramanidina. Tsy maintsy natao fitiliana avokoa ireo mpandeha rehetra ka ireo izay tsy mitondra ny tsipokaretina ihany no afaka niondrana. Izay olona marary tsy tokony voyage, izay aloha zavatra tokony mapetraka izay. Rehefa mbola tsy mahatsiaro ny tenao tsy salama ianao dia mijanona aloha any an-trano fa tsy hoe andeha hivoyage foana ihany. Dia ankoatran'izay misy an'ilay test de diagnostic rapide atao exigence ny rehetrarehetra io zany hoe olona indemne an'ilay maladie ihany no afaka miakatra ao anaty avion ary mandeha makany amin'ilay toerana zany izay tiana aleha. Eo amin'ny 20 minitra eo no iandrasana ny valan'ilay test rapide io. Après ny 20 minitra zany tsy maintsy atao ny lecture an'ilay izy dia izay résultat avoakan'ilay test ao anatin'izay 20 minitra zay no zay zany ny valan'ilay izy. Misy ihany koa rehefa hipetranoraisina ao anaty fiaramanidina, mpandeha rehetra dia tsy maintsy manao arivava avokoa. Noferana ho 580 ihany ny olona entin'ny fiaramanidina ATR iray. Ny ao anaty avion zany mahazo mandray eo hatrany amin'ny 580. ATR moa ny roplanina tena mbola mandeha amin'izao zany hatrany amin'ny 580 any zay anatin'ny roplanina satria ao anatin'ny roplanina zany misy toerana ihany malalaka, mila atao malalaka zany sao dia sanatria misy zavatra ilana azy anatin'ny roplanina moa zany par rapport amin'izay situation misy eny. Dia moa ny eny koa moa zany ny olona tsy maintsy manao masika nitazomina ihany izay fepetra izay ireo équipage ireo mpanamory ara-barotra sy mpanamory sy ireo mpanamory dia mila manao masika koa dia ny mpandeha izay miditra ao dia tsy maintsy mampiasa misy gel efa apetraka moa zany dia mampiasa manasa tanana amin'ny gel désinfectant. Ny any olana kely tsikaritra tamin'ity maraina ity dia nisy ireo mpandeha tsy afaka nandeha satria voalaza fa nisy fiovana teo amin'ny sarandalan'izy ireo. Raha ny fanazavana azo dia arakaraka ny toerana misy ao amin'ny fiaramanidina no mampivoaova ny vidin'ny tapakila.